Tolony fanatanjahantena raha efa nandrasana hatrany ela dia iverina indray ny lanonana trophée mahery eto amin'ny fahitalavitra ma-TV amin'ity andiany amin'ity taona 2024 ity dia mpanao fanatanjahantena enina no hotolorana mari-pakasitrahana anana ny anjarany ihany koa ny mpamaky ny gazety malaza amin'ity andiany ity fanampanazavana sy ny tsara fantatra mahakasika izay ho etim-bola ty na rivosa. Ny telopolo minatra ho avy izao indray no anatanterahana ny fanolorana ny mari-pakasitrahana ho an'ireo mpanao fanatanjahantena mendriky ny taona 2024 amin'ny alalan'ny fandaharana trophée mahery 2024. Mpanao fanatanjahantena enina menadaha no azo izany amin'ity indray mitoraka ity. Ampiavaka ny trophée mahery ihany koa nefa ny fisian'ny amboara roa lehibe ho an'ny atleta mendrika izay no safidian'ny mpamaky ny gazety malaza ny iray ary safidian'ny mpanao gazety ara-panatanjahantena ny groupement TV kosa ny iray faharoa. Ho an'ny mpamaky dia efa nataon'izy ireo nanapaka ny tapakila fandraisana anjara izay mivoaka isan'andro anatin'ny gazety malaza nanomboka ny alatsinainy lasa teo. Marihana fa safidy iray isaky ny tapakila ihany no azo ampiasainy. Afaka manapaka tapakila maromaro kosa nefa ny mpilalao iray. Ny asabotsy 12 martsa amin'ny 10:00 kosa ny fetra farany fandraisana ny tapakila fandraisana anjara. Ireto avy ary ireo atleta enina hotolorana izany trophée mahery 2024 izany. I Randy Randriana Solson ho an'ny taranja tennis, Gladison Henri Charles ho an'ny baolina kitra, Mahavi Julio ho an'ny baolina lavalava, Rafaralahy Julien ho an'ny taranja kickboxing, Rajaniana Orlando Naibile ho an'ny taranja basketball ary Aja Andriaparany ho an'ny taranja atletisme.